amin'ny taridresaka professeur Jean Maravo zay efa natolotra nareo teo dia misy hevitra zanak'hevitra isan-karazany mikasika ty vomiera hoe ny fivelomany malagasy dia ao zany ny asa sy famoronan'asa amin'ny sehatra manodidina ny ranomasina sy ny morontsiraka mikasika zay indrindra dia misy koa momba ny fanjonono ara-drazana sy industrialy dia ao koa ny fitrandrahana sy fanodinana ny arena anaty ambanin'ny ranomasina dia misy koa ny fandinihana ny momba ny atao hoe fitaterana olona sy entana ny ranomasina dia manaraka izay ny fotodrafitrasa toy ny seranatsambo ny fanamboarana sambo ihany koa dia hodinihina amin'izay satria manana an'izany tsika ao tsirananao dia ny famatsiana solika dia ny fizahan-tany anaty ranomasina sy morontsiraka manaraka izay dia misy hevitra mikasika ny vokatra azo avy amin'ny ranomasina ny sakafo azan'ny ranomasina zany ny fiompiana amin'ny ranomasina ny arena ambany ranomasina toy ny solika sy ny entona fandrehitra ny angovo avy amin'ny rivotra avy amin'ny onjan-ranomasina na ny ataon'ny frantsay hoe marée motrice dia ny hevitra zanak'hevitra farany dia ny tombontsoa ho an'ny toe-karem-pirenena eo amin'ny lafiny hetra ary harikarena sy famokarana zay toko lasy toko vavenjaina ny idée fampiditsika anio tolakandro ko dia atolotra n'andriamato professeur Jean Maravo sara toko nanoeny fitenena professeur Jean Maravo mikaraka momban-dranomasina miasa any amin'ny station de recherche scénographique any Mangaindrano faritsy sy Matsinana ny anjarako dia ny mitondra taran-kevitra mikasika ny hoe inona no mety hifandraisany nosy malagasy na exepasa rehefa amin'izao fotoan'izao sy ny asa fivelomany malagasy mahatonga asika hipaky anazy zany malalaka dia malalaka le sehazo satria be dehibe ny mety ho asa fivelomana sy hifandraisany nosy io ao amin'ny malagasy raha ampatsahivina fohifohy mialatsiny mahazo natao ny nampiseho azy seka misolaitra be fa ataoko angamba ny azo atao ihany koa ny resaka mavantana tahaka zao tsy maninona dia raha resaka venaran-tany dia tsy dehibe manahoana le ireo nosy malagasy tatitsika reo eo amin'ny 7 kilometre carré eo fotsiny ny Joan de Nova 7 kilometre koa le glorieuse 30 kilometre sy mivadidro eo a ny Europa zany hoe raha totaly amin'ny ankapobeny dia manodidididina ny 440 kilometre carré eo fotsiny a ny venaran'ireo nosy reo zany hoe ataontsika hoe raha asa an-tanety tsy fantatry hoe asa anorina hôtely na hipetraka sy ny sisa azo lazaina hoe atonontonony ihany any mampanazy fa raha ny faran-dranomasina koa ary io no anotonana ny saitsika rehetrarehetra dia azo lazaina hoe nanararoatra na ataontsika hoe manana ny miopampana zany ny frantsay amin'ny vokatr'ireo ijeparsy reo satria raha atotaly ny atao hoe faran-dranomasina azona mampiatra ny zo sy ny ataontsika hoe fanjakanao amin'ny faran-dranomasinao amin'ny fitrandrahana ny arenao aminy dia mahatratra any amin'ny 4 sy 9 kilometre sy mivadidro manodididina ny mialasiny moa vazany atinety dia sy maintsy teny vazaha ihany 640 000 kilometre carré ano any ny ataontsika hoe faran-dranomasina na zone économique exclusive fehezin'ny frantsay amin'ireo nosy reo averiko indraiky fa mahitana ny hoe zone économique exclusive dia ny zone anankiray azonao mampiatra ny droit sy ny souveraineté-nao amin'le fitrandrahany arena ao aminy ka ny zavatra zany zay azo adika sasotra hoe saiky ny asasaky ny canal de Mozambique zany dia faran-dranomasina frantsay raha adika vokatr'ireo nosy reo dia anazy zany mifeha ny arena anaty ranomasina ny fivezivezena sy ny zavatra rehetra natao hoe ressource amin'ireo afaritra reo raha miresaka harenitsika dia sokaziko anankiroa ny arena misy ny ataon'ny vazaha hoe ressource vivante living resources na ressource
vivante zany hoe ny zava-mananaina ary misy ny ataontsika hoe ressource non vivante zany hoe sy mananaina io ny pétrole ny plage ny zavatra maro samihafa ka raha idirana aloha zany ny arena ataontsika hoe zava-mananaina arena anaty ranomasina dia azo lazaina fa manan-karena dia manan-karena tokoa ny nosy malagasy na ny zeparsa manodidinareo. Ny antony dia voalohany amin'ny lafiny ekôlôjika amina fifanenana courant maro izy zay mitondra ataontsika hoe sakafo ny atokako anazy na matière organique na nutrient mahatonga anazy anana richesse. Ary ny antony faharoa koa zay sy antony ara ekôlôjika fa antony ara politique stratégique dia rehefa nokiazan'ny Fransay ireo nosy ireo nanomboka tamin'ny fahaleovantena ny Madagasikara satria raha zoina ny tantara dia indray andro fotsiny taorian'ny fampahafantarana ny fahaleovantena ny Madagasikara dia ny nosy manodidina no problème voalohany traité ny général de Gaulle. Ato misy ny déclaration nanao hoe sy azo kasikasi nireo nosy ireo sy azo kasikany Madagasikara amin'ny lafiny rehetra na inona fa eritreretiko anaovansika recherche nucléaire sy expérimentation nucléaire reo nosy ireo. Izay tamin'izany fotoana zany ny déclaration ny général de Gaulle juste le lendemain ny déclaration ny indépendance de Madagascar. Ka rehefa nohidina zany reo nosy natao faritsarovana moa izy taty afarafarany aty dia lasa zone de refuge na atao hoe zone de concentration les biodiversité marine ary tena azo lazaina hoe manan-karena tokoa. Anisany manana ny biomasse izy raha resaka trondro ny biomasse moa zany dia ataontsika hoe ny quantité na poisson na abea na ataontsika hoe lanjana trondro ao anatin'ny unité de surface anankiray io ny atao hoe biomasse. Izy no manana ambonisa ty amin'ny faritra océane Indien occidental satria raha mieritreritra ny olona hoe any amin'ny 1400 kg ataontsika hoe 1 tonne par hectare anoany zany ny amin'ny faritra sasany dia ny an'Île Zeparsa mahatratra any amin'ny 4 tonnes l'hectare any zany hoe amin'izao ny biomasse mipetraka ao amin'Île Zeparsa dia 403,9 grammes par mètre carré de poisson. Io anefany sy le poisson rehetrarehetra fa le poisson d'immersion zany hoe le tratriny le étude natao amin'ny plongée fa ny poisson hafa karazana ohatrany hoe thon na ny poisson pélagique moa ny antsoina anazy le mandeha miazakazaka manao déplacement eran'ny zone manao migration mbola sy ao anaty continue mety tsy dia miteny zavatra be amintsika loatra zay chiffre zao 400 grammes par mètre carré. Ny gramme anankiray dia azosika dika hoe 1 tonne égale 1 million de grammes. Ny 1 kilomètre carré égale 1 million de mètres carrés koa. Zany hoe raha miteny azany hoe 403 grammes par mètre carré dia azo adika sotra koa hoe 400 tonnes par kilomètre carré. Dia ambarako asika zany hoe inona ny dikan'izay 400 tonnes par kilomètre carré zay mety mbola sy fantasika ihany. Raha de manière pratique kokoa anazava amintsika hoe ny ray kilo amin'ny trondro amin'izao fotoana zao vidiny eto Madagasikara fa sy vidina l'exportation omeko moyenne sosotra sika ataontsika hoe 50 000 francs na 10 000 ariary. Dia ny 403 tonnes zany ohatriny nefa ao amin'ny kilomètre carré ray fotsiny zay. Ny superficie na récif tratran'ny plongée eo amin'ny Île Zeparsa nefany dia manodidididina ny 800 km carré eo 20 km carré. Dia andramo kely zany hoe 403 tonnes au 20 kg aloha io dia multiplié par 10 000 ariary dia multiplié par 800 km carré efa nanjanahana anao calcul sotra fa matahotra sao dia diso ny calcul lako tsy dia teniteny foana fa efa manenjikenzika ny ataovy divisé par 4000 satria 4000 narondriseo amin'ny 4000 ny euro amin'izao fotoana zao dia efa manodidididina sahadiny 10 milliards d'euros isika. Les ressources démersales zany hoe les poissons de fond azo nanaovana ny évaluation fotsiny zany. Fa raha eritreretintsika zany ny poisson pélagique ohatrany hoe thon tsy voaenjiky ny mpanao étude homogène fa tsy lavitra hafa ny fomba fievaluena anazy dia mbola domaine anankiray matanjaka ary ny accord de pêche mety ho azontsika amin'izany raha asika dia
azontsika hiventina zany ny potentiel économique avy amin'ny pêche fotsy. Raha miresaka pêche sika dia mazava ho azy fa misy ny pêcheur, misy ny mpanjifa, misy ny sambo anjono ary misy ny société de pêche. Dia avy hatrany zany sika dia tonga any amin'ilay hoe asa teraka zay zavatra zay ho an'ny malagasy. Fao ny asa tany Nosy nandritry ny fotoana mahazy satria tale nahivo toeram-pikaroana mananomasina tany Nosy nandritry ny fotoana maharitra dia tamin'ireny fotoana nanjakany chambre de mer na dingadingana reny ny faritry ny îles éparses frantsay no anisan'ny zone de concentration nisy anazy indrindra. Fa mifanao fangalapiery ny gendarme frantsay sy ny mpitrandraka malagasy satria raha mba andeha hoan'ny mpitrandraka azy dia misy gendarme frantsay misy avy amin'ny tafika frantsay zany misaka anazy ho anazy moa izy piage ny ansony anazy eo amin'ny aéroport fo asika ngamba sy piage satria mba eo akaiky sika kosa ve le toerana 150 km sika fotsiny ny Joan de Nova à peu près 220 km eo ny Europa dia à peu près 300 km ny Glorieuse zany hoe ireo nosy ireo zany raha amin'ny resaka lalàna iraisam-pirenena amin'izay mikasika ny faradranomasina dia mbola tafiditra tsara ao anatin'ilay hoe zone économique exclusive asika radiniana satria ny zone économique exclusive dia eo amin'ny 200 miles zany hoe 200 miles marin miala n'le sisy-dranomasina le tany tompon'le zone ny itarana sy sika no mamaritra an'izany fa droit de la mer ny misy an'izany ny mamaritra azy ka raha dikasika sotra hoe ny miles marin anankiray eo amin'ny 1,852 km atao multiplié par 200 miles zay dia mihoatra ny 200 na 300 km zany hoe ato anaty faradranomasina sika tsara misy zany reo toeran'ireo tokony ho azo sika anjonoana fa amin'izao fotoana zao moa zany izy dia faradranomasina frantsay ary saiky ny ansasany ny canal de Mozambique manontolo zany dia faradranomasina frantsay. Tsy andrasa anankiray mety ho aterana zany zay amin'ny asa fivelomany malagasy satria zay no anjara lohateny ty voamiera misy antsika ty. Ny zavatra faharoa ka ressource vivante ihany ary somary recherche de pointe kokoa nefa mila ihany sika ce projet ty anavant satria efa mandroso be any amin'ny faritra hafa ny recherche pharmaceutique anaty ranomasina matanjaka ary mila mahita ny ho avy sika satria gouverner c'est prévoir ozy dia fitenenana zay raha ny eo ambany masina am'izao ihany hitasika dia sahiransika fa na ny eto Madagasikara dia efa misy ny chercheur mahita ny molécule anti-cancer iadina amin'le fléau am'izao fotoana zao avy amin'le zavatra anaty ranomasina. Ny Nosy d'Éparses satria izy dia valafatra be amin'le présentation fa ato ny liste ny zavatra rehetrarehetra misy amin'ny îles éparses ananasika le izy dia raha au recensement reo espèce sy biodiversité hitao reo dia misy an'ireo ataontsika hoe karazana diversité manana potentiel anticancéreuse marobe ny éponge marine sy ny acidifia ny voalohany amin'izany alevosary an-tsaina hoe mahita anticancéreuse anankiray fotsiny tsikany ohatra c'est un enjeu planétaire, c'est l'humanité tout entière, il n'y a pas que Madagascar. Avec toutes les royalties que ça va générer, avec tous les potentiels économiques que ça va créer, et surtout les intérêts scientifiques, mais la cible va être français, après les deux. Tena arakonareo fa raigo zany sika zay zavatra zay sy mahazo isinoavana zay le atao hoe non négligeable zany amin'ny toeran'io ho eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ihany saingy fomba fitrandrahana intelligente kokoa ny ressource marine. Miresaka ny momba ny fizahan-tany sika ohatra dia efa nambarako ihany fa ny mampalaza ny faritra ohatra ny Nosy sy Sainte-Marie sy Morondava ndraika sy Idina fa ny fizahan-tany anaty ranomasina ny tourisme marin sara le faux marin miazakazaka ny olona any amin'ny tany mangasika any amin'ny zone tempéré mandeha aty amin'ny zone tropicale satria manana ny atao hoe récif corallien sika zay isany manidina dia manidina tokoa ny mpizahan-tany misitrika anaty ranomasina na mijery ny faridranomasina mba ahitana hoe zao ny zavatra nisy ao anaty ranomasina ary anisany manidina touriste be dia be. Efa
navarako teo raha ny atotaly zany le izy mbola misy ny lagon koatsy zay dia efa manodidididina ny 20 kilomètre carré ary azo anaovana croisière scientifique zany ampiroboroboana ny fizahan-tany Nosy-Be avy eo Nosy-Be makany amin'ny toerany satria tsy lavitra Nosy-Be ny sasany na avy eto amin'ny côte sasany makany zany hoe na siva lamba sika dia efa azosika sary an-tsaina sahady hoe ny fivelarana zany ho an'ny fizahan-tany eto Madagasikara ary raha miresaka fizahan-tany sika dia mazava ho azy fa famoronana asa ny trano fandraisam-bahiny na hôtely ny mpitondran'ny lelakana ny vedety ny guide touristique sisa ny zavatra nitateraka zany dia sy ho azosika ny eritreretina fa ataoko hoe azo lazainy manome sy mipaitra kely anome inona moa zany fiainana kely ho an'ny arena eto Madagasikara tokeny malagasy zany zavatra zany mandeha malakilaky ihany aho satria mbola isika resany no hiteny fa za manokatra fotsiny raha iresaka zay isika mikasika ny ataosika hoe transport maritime ny zavatra nitonana ny saisika amin'izao fotoana zao dia ny trafic maritime international dia manomboka ame mankaty atsimo dia mifaritsy l'océan Indiana be ny facteur mahatonga an'izany ny changement climatique miteraka ny fitsony ny ataosika hoe banquise na ny banc de glace any amin'ny faritra avakatra sy ny faritra sasany dia manomboka miamidina aty zany ny route maritime ary mitombo 300 teo eo na 300 tato amin'ny mialatsina sy tia andaika ny 10 taona farany na faran'iziny ny trafic maritime taty amin'ity faritra ny Océan Indien occidental aty français nefa mife azo ity anazy ny faridranomasina fa raha asika zany ny faridranomasina io dia mety mba azo eritreretina ihany hoe miaba sy ny zavatra rehetrarehetra mety ateraka zany ho atsika miditra amin'ny lafiny économie bleu sika ny économie bleu dia tika nitonana ny saisika satria misy nuance manahirana ihany io économie bleu io ohatran'ny fidiana misy le mot bleu mba nitonana ny sain'ny olona hoe mitovy amin'le verte satria raha miresaka économie verte na développement vert dia ao les notions hoe respect de l'écologie, respect de l'environnement car raha miteritsika hoe économie verte derrière le mot vert il y a la notion de respect de l'écologie, respect de l'environnement fa ao amin'ny économie bleu dia manidina ny saisika fa ny concept ny économie bleu dia mamela manaraka sara ny fitrandrahana ny hydrocarbure ny énergie fossile izay efa mikondamnena hoe énergie polluant donc sy développement durable zany hoe ny économie bleu zany sy économie durable sara ny antona saisika amin'izay ka zavatra natao ve eo tany matanjaka sy ny fransay sy ny rehetrarehetra ny modina androboka satria io karazana vaovao tato misy ary nampidiny anatin'ny communauté économique africaine sy ny rehetrarehetra anao mba sy azonao maningana dia économie bleu fa attention mila mametraka fanontaniana azy hoe quelle économie bleu pour Madagascar fa sy hoe économie bleu dia hiditra daholo satria matosy ny sakana ny fitrandrahana pétrole mety efa nisy zavatra nyjereny any ao fa ifitrotra aminazy any efa ny zavatra natao satria mahafatatra koa sika hoe izao ngamba ny stratégie tokony atao amin'izany zavatra zany sy mialasiny satria chiffre sy de nisy publication scientifique izy ity fa chiffre azoko tamina namana français satria besaka ihany koa ny namana français mpiara-mikarona mpiara-mianatra tany France taloha misy mpianatra ara ny sasany manome chiffre nisy ty anankiray ity hoe i centre d'études stratégique français misy ny namoaka hoe hatrany amin'ny 6 à 12 milliards de barils de pétrole na 3 à 5 milliards de mètres cubes de gaz mety disponible mialasina sy Jean Marat miteny an'izany fa ity sao dia hitentsika hoe miteniteny foana tsy zay scientifique zany sy mainsy basé fa ity le chiffre hitasika koa le publication le amina misy anazy fa zany zavatra zany eritrereto hoe raha ohatra ka no azosika ifaridranomasina no azosika zavatra tahaka zany dia sy hiteny aho hoe anana Mercedes daholo ny gasy fa tena miteny aho hoe ihany nandalova zay zavatra zay somary ironie moa nitenenako anazy fa zavatra ray zany misy ny karazana arena anankiray koa ny hoe notule polymétallique io zany efa voapirofo Mozambique misy masina gasy chaque ressource any anatin'ny profondeur lalina be izy any amin'ny abyssy any amin'ny 3000 4000 kilomètres any hoany misy anazy fa io karazana tangorona amin'ny vy maromaro mety ahitana nickel ao mety ahitana cobalt ao mety ahitana ny karazana vy maro samihafa amin'izao nefa tsika ny mifanisaka fotsiny amin'ny société sasany
mitrandraka ny nickel cobalt aty amin'ny takatra azo zay alaina aty zavatra ray potentiel anankiray mipetraka koa zany zay zavatra zay besaka moa zany sy resaka ny hoe intérêt scientifique ao amin'ny scientifique satria laboratoire vivant recherche scientifique io azo anaovana accord de coopération scientifique zany ary ny habana isika ny am'izany raha mahay partenariat scientifique mipetraka sika afaka mifinancer recherche scientifique satria recherche scientifique am'izao mitaraina hoe sy manambola stratégie daholo zany rehetrarehetra zany farano raha folo minitra nasaina ny tany-kevitra somary mihoatra be misy analatsiny fa mbola misy ny fotoana iarasika mifampidinidiniketo fa de ny afatra farany apetraka zany aloha de hoe onay manoko karazana inona afankafafavoiny de sy adin-kevitra na eo amin'ny lafiny politique na eo amin'ny lafiny juridique na eo amin'ny lafiny ara-économique na eo amin'ny lafiny hoe mety ho asa fivelomana ho an'ny malagasy le sitika na sitika kely tapatapany teo de ahitansika rehetrarehetra fa raha ary ny iadivasika nireo nosy ireo sy ampiambambana ho atsika ihany moa zany izy fa hoe ahoana ny amerina anazy tsika ko de fitinanao misaotra indrindra misaotra tsika rehetrarehetra naharitra ny misaotra